Tsy mora ny matoky an'Andriamanitra na ao anatin'ny fanaovana ny sitrapony ianao indrindra hoe avy nanota kely zany. Mafy be mihitsy matoky an'Andriamanitra satria ny olana sy ny zavatra lalovanao io dia mivandravandra hita be eo anoloanao eo, fa ilay Andriamanitra sy ny zavatra ataony ohatran'ny tsy hita zany, ohatran'ny tsy hita hozy izy dia amin'izao fotoan'izao betsaka ny olana izay mitranga maro eo ny tahotra ny aretina, eo ny aretina mihitsy ny ansasany eo ny olana ara-bola, araka toe-karena, ny amin'ny asa, ny fifandraisana isan-karazany amin'ny olona isan-karazany manodidina, eo ihany koa ny ady amin'ny fahotana isan-karazany zany mbola olana daholo, ny fanomponan'ny tompo sy ny fitoriana ny filazantsara mbola tantara daholo zany rehetrarehetra zany. Dia ahoana raha ny fomba hiatrehantsika an'izay zavatra rehetrarehetra izay zany olana rehetrarehetra zany sy ny fahatokinana an'Andriamanitra, indrindra hoe nisy zavatra ohatran'ny tsy nentina ataonao dia ohatran'ny heverina hoe sahazin'Andriamanitra na kapok'Andriamanitra ilay olana izay lalovanao io, dia ahoana no hiatrehana an'izay? Tena tsisy tsony mihitsy ve ny vahaolana? Dia androantsika hijery salamo anankiray indray ahafahantsika mahita an'izay hoe ahoana ny hiatrehana ny olana izay rehefa tsy mety ny atao, rehefa ny zavatra sendra tsy nentina ataonao dia ohatran'ny hoe sahazin'izay le izy zany. Ahoana ny fomba atokisantsika an'Andriamanitra? Dia ny salamo 3 no hojerentsika ao anatin'izany. Salamo nataon'i Davida fony izy nandositra ny Absaloma zanany. Jehova, akory zato amaron'ny mpampahory ahy, maro no mitsangana nohitra ahy, maro no milaza ny fanahiko hoe tsy manam-pamonjena amin'Andriamanitra izy. Kanjo ianao Jehova no hampinga manodidina ahy, voninahitro sy mpanandratra ny lohako. Amin'ny feoko no iantsoko an'i Jehova ary any an-tendrombohiny masina no mamaly ahy izy. Izaho dia nandrika natory, ny fo satria Jehova no manohana ahy. Tsy atahotra olon'alina izay milahatra manodidina mely ahy. Mitsangana Jehova, vonjeo ao Andriamanitra, fa mamely ny takolaky ny fahavaloko ianao, nifiny ratsy fanahy ny vakivakianao. Any Jehova ny famonjena ho amin'ny olonao aneny fitahinao. Zay izy ny salamo 3 raha vakintsika amin'ny baiboly izay mahazatra antsika, fa andeha izy vakintsika indray amin'ny baiboly protestanta fanontseana 9. Salamo nataon'i Davida fony izy nandositra ny Absaloma zanany. Tompo, akory zato amaron'ny mampahory ahy, maro no mitsangana nohitra ahy, maro no milaza momba hoe tsy misy famonjena azy ao amin'Andriamanitra. Kanjo ianao Tompo no hampinga ho ahy, voninahitro ianao ary mampitraka ny lohako. Miantso ny Tompo dia mamaly ahy ao amin'ny tendrombohiny masina izy. Nandraka natory ary ny fo aho satria ny Tompo no manohana ahy. Tsy atahotra olon'alina izay milahatra manodidina mely ahy. Mitsangana Tompo, vonjeo ao Andriamanitra, mamely ny takolaky ny fahavaloko rehetra ianao, manapotika ny nifiny ratsy fanahy ianao, any Tompo ny famonjena ho amin'ny olonao aneny fitahinao. Dia hitantsika fa misy an'ilay teny hoe fiatoana selamo izy amin'ny baiboly mahazatra, miverina intelo, izay eto izy dia azo lazaina hoe mampizara ny ty salamo 3 anankitelo zay zavatra zay. Ery amin'ny lohatenin'ny salamo ery dia mipetraka tsara hoe salamo nataon'i Davida fony izy nandositra ny Absaloma zanany. Ty zany tena salamo anisany hoe voalaza mazava mihitsy ny tontolo manodidina izay niainan'i Davida tao anatin'ilay salamo. Ny nandosirani Davida ny Absaloma zanany dia hitantsika eo amin'ny Samuela 1, Samuela 2 azafady, toko 5:10 ka hatramin'ny toko 7:20.
zay zany no fandehan'ny tantara teto dia ao anatin'izay Davida no manao an'ity salamo ity. Ny antony io moa zany voalohany indrindra anisan'ny anankiray ngezabe tao anatin'io dia noho i Davida zay nijangajanga tamin'ny Batseba ao amin'ny toko 1:20 misy an'izay dia rehefa avy eo rehefa hitany Davida hoe bevoky Batseba dia nandainga izy zany tamin'ny Oria hoe hiara-tory amin'ny vadiny dia kamo tsy nety Oria dia nasainy Davida nalefa tany amin'ny loha ady zany Oria mba ho faty tany, zany hoe nampamono ny Oria ihany koa Davida tao aorian'ny fijagajagany. Ka tao anatin'izay zavatra anankiroa zay zany namono ny jagajagan'ny Davida tamin'ny Batseba sy namono ny Oria dia hitantsika eto ny valitenin'Andriamanitra rehefa avy naniraka ny Natana moa izy naneho ny fahotany Davida. Dia izao ny ambaran'i Davida, ambaran'Andriamanitra amin'ny Davida ao amin'ny Samuela 2:12-10 hoe noho izany dia tsy hiala amin'ny taranaka ao mihitsy kosa ny sabatra satria nanamavo ahy ianao ka naka ny Oria tita ho vadinao. Tsy hiala amin'ny taranaka ao mihitsy kosa ny sabatra. Dia hitantsika ao aorianan'izay fa ny zavatra maro be dia be traka tamin'ny Davida. Ny voalohany indrindra dia maty ny zanany tamin'ny Batseba. Faharoa dia naolany aminona zanan'ilay Tamara zanany vavy, zany hoe samihafa moa ny renireo zazy ireo dia naolany aminona zany Tamara. Dia nahita an'izay Absaloma zay anadahany Tamara, mbola zanaky Davida ihany, dia namono ny Aminona. Dia rehefa vita zay dia eto amin'ity tantara ity zany dia nanongana ny Davida indray Absaloma. Dia mbola misy ihany koa raha ny nandriny Absaloma tamin'ny vaditsin-dranony Davida. Dia zany rehetrarehetra zany ny olana nitranga tamin'ny Davida zany vokatry nio ny jagajagan'ny Davida tamin'ny Batseba sy namonony ny Oria. Nefany dia efa nibebaka tsara izy eo amin'ny Salamo 1:50 sy Salamo 2:30. Tatsika tsara ny Salamo 1:50 sy 2:30 nanao ny Davida ny fibebahany fa ny vokatry ny ratsy nataony dia tsy hiala amin'ny taranaka ao mihitsy ny sabatra. Dia izay zany nahatonga an'ity Absaloma nanongana ny Davida dia voatery nitsoaka izy. Raha vakitsika kelikely ny apahany ao anatiny dia ao amin'ny Samuela 2:15 zany, io ny anomboantsika ozy izy 10:10 ka hatramin'ny 4:12 no hojerentsika ahitantsika n'ilay fandehan'ilay tantara zany. Naniraka olona itetin'ny fokon'ny Israely rehetra Absaloma ilaza hoe raha vao mandre ny feon'ny anjomary ianareo dia mentsoa hoe i Absaloma no mpanjaka ao Hebrona. Nisy 200 lahy avy tany Jerosalema nasainy Absaloma ka dia nanaraka azy ireo. Nefa nandeha tamin'ny fahatsoran'ny fony fa tsy nahafantatra na inona na inona. Ary raha mbola nanolotra fanatitra i Absaloma dia nandefa iraka naka ny Ahitofela Gilonita mpanolotsainan'ny Davida avy tao an-tanàna ny tao Gilo. Dia ny amasaka nitetika fikomiana ka ny amaro hatrany ny olona nomba ny Absaloma. Nisy olona tonga tao amin'ny Davida ka nilaza hoe lasa nanaraka ny Absaloma amin'ny fon'ny lehilahin'ny Israely. Dia hoy Davida tamin'ny mpanompony rehetra izay tao aminy tao Jerosalema, mitsangana andeha sika andositra fa tsisy hafahantsika amin'ny Absaloma. Andeha hialaingana fa andreo malaky tonga izy ka ho tratrany eto sika dia ataony idiran-doza tampoka ary asiny amin'ny lela-tsabatra ny tanàna. Zavatra nitranga zany vao nanao an'ilay fikomiany i Absaloma dia avy hatrany tao anatin'ny Davida dia ny nandositra nitsoaka. Dia teto izy zany fony izy nandositra ny Absaloma zanany zany no tranga teto. Dia nidirantsika amin'izay ny 1:1 sy 2 amin'ilay Salamo 3. Tompo, akory za tao maron'ny papa Oria? Maro no mitsangana nohitra, maro no milaza momba hoe tsy misy famondrenana ho azy eo amin'Andriamanitra. Zavatra mitrangeto zany dia
be no vitsy Davida, be no vitsy i Davida eto ary hitatsika miverina intelo ny teny hoe maro. Indiny voalohany hoe amaroany mampahory ahy, maro no mitsangana anohitra, maro no milaza momba hoe tsy misy famonjena ho azy eo amin'Andriamanitra. Hitatsika efa nianaratsika teto foana hoe rehefa ao anatina andalana ray no misy teny miverimbelona de zava-dehibe zany. Ka ho an'i Davida zany ny olany de maro be ny olona zay manohitra azy. Izy reo maro reo, inona ny antony mahatonga azy ireo anohitra ny Davida, de inona koa ny zavatra nolazain'izy ireo? De raha jerena izy de fanamelohana ny Davida zany, tsy misy famonjena ho azy eo amin'Andriamanitra, fa ny ataon'izy ireo de manohatra ny Davida. Ary reo maro ireo moa eto zany dia ireo mpanaradia ny Absaloma zay nentombo hatrany. Ary rehefa eny am-pandosirana ary izy de mbola nisy ihany koa ny 970 de mbola nisy ihany koa ny Simay zay taranaky Saoly mbola nanompa sy nanozona azy teny andalana ihany koa. De zao ny fandehan'ny tantara. Hoy ny fanozonan'ny Simay, mandehana ary lehilahy mpandatsa-drasy tena ratsy fanahy. Nataon'ny tompo manody anao zao ny raha ny taranaky Saoly lay nodimbiasanao fanjakana. Ny tompo kosa nanome fanjakana eo an-tanan'ny Absaloma zanakao. Ary io rehefa hidiran-doza ianao zao satria mpandatsa-dra. Eritrereto tsara zany fa efa teo lay Absaloma zay manao fikomiana, zay mitombo hatrany satria na ny mpanolotsain'ny Davida rehefa nanaraka azy, de mbola misy ihany koa toy ny taranaky Saoly zany izay manozona azy eny andalana, izy eny andalana eny amin'ny fitsoahana. De zay ny mahatonga ny Davida miteny tena maro mampahory ahy, maro mitsangana anohatra, maro milaza momba hoe tsisy famonjena ho azy ao amin'Andriamanitra. De anisan'izany ty hoe efa nanome ny fanjakana eo an-tanan'ny Absaloma zanakao ny tompo. Ary io rehefa hidiran-doza ianao zao satria mpandatsa-dra. Dia zay zany zavatra mafy zay nilalovan'ny Davida. Ary de tena le famindrapon'ny tompo sisa no andrasan'ny Davida eto zany. De ery ambany kely ery moa 2:1 ka hatramin'ny 2:12 de zao no navalin'ny Davida nitenenany tamin'ny olona mpanaraka azy zany momba ny Simay. Hoy koa Davida tamin'ny Abisay sy tamin'ny mpanompony rehetra, indro ny zanako naterako aza mitadiny aiko, maika io Benjamita io. Avelao ihany izy anozona fa ny tompony nampanao azy zany. Angamba ny tompo amindra fo amiko sy amin'ny eloko ary amalisoa no izao ozina manjoa androany zao. De hitatsika tokoa zany eto tena hoe zay famindrapony ny tompo sisa no andrasan'ny Davida. Raha maro be toy zany ara ny fahavalon'ny Davida de tokana kosa no andrasany eto. Tokana ihany no andrasan'ny Davida eo de le Andriamanitra zay lazainy rehetra hoe tsisy famonjena ho azy eo amin'Andriamanitra, fa io Andriamanitra io no andrandrain'ny Davida. Ny mahasamihafa azy fotsiny de zao hoe raha iretsy milaza Andriamanitra amin'ny akapobeany, Elohim moa ny ilazany azy amin'ny akapobeany de ny an'i Davida de lay Jehova Andriamanina. Zany hoe manana fifandraisana akaiky amin'io Andriamanitra io i Davida, ary olona io Andriamanitra io i Davida zany. Jehova no miaro azy manodidina. Zay. Miantso izy tompo na hoe Jehova. De io no miaro azy manodidina. Ny tompo no nifidy azy ho mpanjaka. Eo amin'ny 3 sy 4 moa zay ny tena lazainy hoe kanjo ianao tompo no ampinga manodidina ahy. Zay le izy tsy mivoaka eto moa le izy fa zay ny 7 kanjo ianao tompo no ampinga manodidina ahy, voninahitro ianao ary mampitraka ny lohako. Miantso ny tompo ary mamaly aho amin'ny tendrombohiny masina izy. Zay zany no zavatra mitranga eto hoe tena lay Jehova le tompony miaro azy manodidina, pinga manodidina azy de io tompo io no dikany hoe mamaly eo amin'ny tendrombohiny masina izy de io no nifidy azy ho mpanjaka.
zay le dikan'le tendrombohitra zany. Ary ihany koa io tompo io ny voninahiny, ny dikan'ny voninahitra moa zany amin'ny tena eviny de hoe poids, vesatra, lanja. Zany hoe milaza zavatra mipetraka tsara, mitombona tsara, zavatra stable, zavatra ferme. De ozy izy hoe miantso ny tompo ary mamaly avo amin'ny tendrombohitra masina izy, voninahitra ianao ary mampitraka ny loha. Voninahitra ianao tompo ozy izy sady mampitraka ny lohako. De zay mihitsy no mitrangeto zany. Ny zavatra misy tsinona rehefa tratry ny olana ohatra zao de matetika amin'ny tanondrika ny olona. De zay no lazainy hoe voninahitra ianao ary mampitraka ny lohako amin'ny andininy fahatelo. De hitantsika tokoa ao amin'ny Samuela faharoa toko 5:10 ny tena izy moa zany. Samuela faharoa toko 5:10 hoe niakatra teny tendrombohitra Olive Davida, nitomany teny am-piakarana izy sady ny saron-doha ary nandetsy ny kiraro. Ny vahoaka rehetra zay nanaraka azy kosa de samy saron-doha sy niakatra ampitomaniana avokoa. Tanareo na i Davida ary zany de tena sady nitomany ny saron-doha, ny tanondrika sy ny rehetrarehetra mihitsy mahita n'lay zavatra nahazo azy nanaovany sy Absaloma zanany azy. Fa eto izy de manomboka mitraka am'izay hoe ianao no mampitraka ny lohako, miantso ny tompo ary mamaly avo amin'ny tendrombohany masina izy. Inona le tendrombohitra masina eto zany matoky ny fiainon'Andriamanitra azy Davida hoe tena miaino, miantso ny tompo de mamaly ahy izy, miaino azy Andriamanitra. Fatany tsara io Andriamanitra io, fatany tsara io Andriamanitra io satria io no nifidy azy ary zay le fidy azy ho mpanjaka ary zay le dikan'le hoe tendrombohitra masina. Satria tendrombohitra masina io raha nitatsika eo amin'ny Salamo faharoa de eo no ametrahan'Andriamanitra mpanjaka eo amin'ny tendrombohitra masina zany. De jerentsika kely angely Salamo faharoa nahoana mitabataba ny jetilisa sy ny rehetrarehetra, fa andininy fahaefatra de ozy hoe miome zay mipetraka any an-danitra, maneso azy ny tompo de hiteny azy amin'ny fahavilirana izy ka hampangoro azy amin'ny fahadezerany hoe izaho anefa no nanendry mpanjakako teo ambonin'ny ziona tendrombohitra masina. Hitantsika eo ambonin'ny ziona tendrombohitra masina no nanendren'Andriamanitra ny mpanjakany. Ka na inona ataon'ny jentilisa zay manohatra ny mpanjaka zay nifidian'Andriamanitra de me fotsiny Andriamanitra ny an-danitra maneso amin'ireo olona ireo zany. De zay no mahatonga ny Davida amin'ny teny hoe mamaly avy ao tendrombohany masina izy. Io kanjo ianao tompo no ampinga manodidina ahy, voninahitra ianao ary mampitraka ny lohako, miantso ny tompo ary mamaly avy ao amin'ny tendrombohany masina izy. Ka eto zany tsy ny sitrapony Absaloma no atao fa ny sitrapon'Andriamanitra. Ary Davida de tsy mangataka famalian'Andriamanitra fotsiny, fa ny ampibaribary an'io famalian'Andriamanitra io mihitsy no angatahany Davida eto zany de hitantsika ohatra ho antsika amin'izao fotoana zao zany eo amin'ny Hebreo toko 12, andininy 12 ka hatramin'ny 4 ny toerantsika eo amin'io tendrombohitra zony izay amalian'Andriamanitra tsika io rehefa ao anaty fahoriana io isika. Fa ianareo kosa ozy izy de fa tonga eo tendrombohitra zona tanànan'Andriamanitra velona. Zay ny ilazany mpanoratra ny Hebreo ho antsika kristianina. Ianareo kosa de fa tonga eo tendrombohitra zona tanànan'Andriamanitra velona de Jerosalema any an-danitra zany. Ary ho ao amin'ny anjely tsy omby alinalina amin'ny feona-pifaliana sy ny fiangonan'ny lamatoa voasoratra any an-danitra sy amin'Andriamanitra mpitsara ny olona rehetra ary amin'ny fanahin'ny olona marina zay efa natao tanteraka sy amin'ny Jesosy mpanalalana amin'ny fanekena vaovao ary amin'ny raha famafazana izay miteny tsara lavitra noho ny any Abela. Zay zany no zavatra ambaran'ny mpanoratra ny Hebreo eto raha miresaka atsika ty amin'ny testamenta vaovao izy zay tena hoe omban'Andriamanitra, anehoan'Andriamanitra mibaribary ny fanatrehany sy ny famonjeny ary ny famalian'Andriamanitra ny vavaka zay ataotsika.
ny fahadimy de ozy Davida hoe nandriaka natory ary ny foa satria ny tompo no manoa anahy tsy atahotra olona alinalina zay milahatra manodidina amely ahy. Zavatra misy zany de zao hoe ny mampiavaka ny mino sy ny tsy mino ny mampiavaka ny olona matoky an'Andriamanitra sy ny olona zay tsy matoky an'Andriamanitra de zao izy ireo samy arana fahorinana ny mino na ny tsy mino, samy misy fahoriana mahazo azy, saingy ny mampiavaka ny mino dia manana fiadanam-po ny mpino. Jereo tsara ny zavatra ataony Davida eto hoe ny zanany no manenjika azy ary maro de maro izy ireo izy de nefa rehefa nandry teo ambony fandriany Davida de tonga de natory, de rehefa maraina indray izy de ny fo. Inona ny antony? Satria ny tompo no manoa anazy. De zavatra mitranga amintsika sy iainantsika sy avelan'Andriamanitra iainantsika hoe rehefa tena misy fahoriana, misy zavatra mampatahotra anao, misy zavatra manahirana anao de tsy mahita tory ianao amin'ny alina. Fa inoko efa hitanao naseho an'Andriamanitra taminao fa rehefa matoky an'Andriamanitra ianao, rehefa verina mibanjina an'Andriamanitra ianao dia manana fiadanam-po de mahita tory tsara na inona olana mitranga eo aminao de ohatr'izay mihitsy zavatra tranga amin'ny Davida eto hoe nandriaka natory ary ny foa satria ny tompo no manoa anahy. Mahazo antoka ny valim-bavaka izay rehefa nolazainy tetsy amin'ny 9:1 Davida, zay no mahatonga anazy hoe mahita tory tsara na de misy olona alinalina ara mitady anenjika azy, milahatra manodidina mely azy de maninona le olona alinalina eto de reo ihany lay maro miverina intelo ery amin'ny 9:1 sy 2 fa eo amin'ny 9:7 Davida lay niteny hoe ny tompo izy no ampinga manodidina, ny tompo no ampinga manodidina ka zay no mahatonga azy hoe tsy atahotra olona alinalina zay milahatra manodidina mely ahy satria Jehovah no ampinga manodidina azy. De izay zany ny fahalalantsika ny tenin'Andriamanitra sy ny zavatra ataon'Andriamanitra zay ambarany antsika amin'ny alalan'ny teniny izany ihany ny tena azahoantsika fiadanana na de ao anatin'ny zavatra misafotifoty sy misavorivory be ara ny ainanao rehefa miverina amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, matoky ny tenin'Andriamanitra ianao de mahita hoe ninona mandalo aminao de tsy maninona tsy atahotra olona alinalina ianao zay milahatra manodidina mely ianao satria Jehovah no ampinga manodidina anao eo anatrehan'ireny zavatra ireny. Aniny fa fitsy farany nitsangana tompo vijeo Andriamanitra mamely ny takolaky ny fahavaloko rehetra ianao, manapotika ny nifiny ratsy fanahy ianao, any tompo ny famonjena ho amin'ny olonao aneny fitahinao. Eto zany raha mitsangana anohatra ny Davida ny fahavalo etsy amin'ny 9:1 zany nitsangana ozy izy anohatra ny Davida de eto tena Andriamanitra indray nolazainy hoe mitsangana Jehovah, mitsangana tompo Jehovah no sainy mitsangana eto. De tsarony zany lay efa namonjen'Andriamanitra azy taloha etsy amin'ny 9:1 de eto Jehovah no sainy mitsangana. Tsarony le efa namonjen'Andriamanitra azy taloha mamely ny takolaky ny fahavaloko rehetra ianao, manapotika ny nifiny ratsy fanahy ianao. Zany efa nataony n'Andriamanitra azy de hitatsika zany ohatra taminay namonjen'Andriamanitra azy tamin'ny liona sy tamin'ny bera fony izy mbola mpiandry odry dia namonjen'Andriamanitra tamin'ny liona sy ny bera. Hitatsika ohatra ny namonjen'Andriamanitra azy tamin'ny Goliata sy ny fahavalony rehetra tany aloha tany fa eto Davida efa manomboka manjaka amin'izay, efa manomboka resiny avokoa ny fahavalony rehetra ny taranaka amona moa ny faran'izay avy nyreseny teo. De zay no mahatonga azy hoe raha ohatr'izay no mitranga de mbola ohatr'izay ihany koa no mbola ataon'Andriamanitra amin'ny reto olona zay manenjika azy zany ny namany Absaloma izay mitady anongana azy ireto. Eto zany de ery ho atsika ny fahatsiarovantsika ny zavatra zay efa nataon'Andriamanitra ho atsika tany aloha. Ery ho atsika zany. Ary ny tena ngeza be indrindra ery ho atsika de zao hoe ny fahatsiarovantsika ny nataon'Andriamanitra hoe tamin'i Jesosy Kristy fa na de maty ary izy de tsy naharesy an'i Jesosy Kristy ny fahafatesana fa mbola vitan'Andriamanitra ny nanangana azy tamin'ny
maty. Zay ny mila tsiarovantsika hatrany n'izany zavatra zany ahafahantsika mahita hoe raha nahavita hatramin'ny nanangana ny maty Andriamanitra dia mahavita miaro anao any tompo ny famonjena ary ho amin'ny olonao aneny fitahinao. Raha ohatra ka miankina amin'ny tompontsika, raha ohatra tsika ka vahoakan'Andriamanitra, olon'Andriamanitra, dia ho amin'izay ny fitahintsika satria azy ny famonjena efa nataony tamin'ny Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana zany. Ka eto zany dia tsy mitombona ny fampitahoran'ny fahavalo, tsy mitombona liona banga fotsiny ihany ny fahavalo izay mierona fa tsy mahita harapaka, satria ny tena mamonjy dia ny tompo, ny tompo ny famonjena ozy izy. Ary ny fandresen'ny Davida eto dia fandresen'Andriamanitra mihitsy, an'Andriamanitra mihitsy ny fandresena eto fa tsy any Davida. Ary tsy fandresen'ny Davida irery ihany fa fandresena ho an'ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ihany koa, ho amin'ny olonao aneny fitahinao vokatry fandresen'Andriamanitra io. Andika zany dia zao hoe mamonjy antsika koa io Andriamanitra io zany. Dia zay ny entina paherezana antsika. Ty salamo fahatelo ty moa dia azo ambara hoe psaume de confiance, salamo fatokina, fanehoan'i Davida ny fatokiny an'Andriamanitra na dia mafy ary ny zavatra lalovany, zanakao zao no manongana anao. Fa mafy koa ny lalovanao tahaka an'i Davida, fa mbola mafy noho izany lalovan'Andriamanitra rehefa nahita ny zanany maty teo amin'ny hazo fijaliana izy fa any tompo ny famonjena ary ho amin'ny olony aneny fitahiana satria dia vitan'Andriamanitra ny nanangana an'i Jesosy Kristy tamin'ny maty. Dia izay no nahatonga an'i Jesosy Kristy ny teny amin'ny salamo amin'ny Jaona 4:9 andininy 7:30 eto hoe izany teny zany nefa nolazaiko taminareo mba hanananareo fiadanana amiko. Zay tanjona zany dia itsika manana fiadanana ao amin'i Jesosy Kristy. Dia hoy aty amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana, tsy nanafina mihitsy Jesosy Kristy fa laza izy hoe hisy fahoriana hiatra amintsika ety amin'izao tontolo izao nahitanareo fahoriana. Kanefa ahoana ozy izy niteny? Nefa matoki fa izahay efa naharesy izao tontolo izao. Misaotra Jesosy.